Alléluia. Isaorantsika Andriamanitra nanome izao fotoana lehibe izay tanterantsika eto amin'ity toerana ity. Izay no man'Andriamanitra ho antsika eto amin'ny faritany Mahajanga. Isaorana koa ianareo izay vahiny avy any lavitra tonga amin'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ity toerana ity. Ny zavatra iritsika amin'Andriamanitra dia mba anehoany voninahiny. Iritsika amin'Andriamanitra dia mba hisehoany asany amin'ity toerana ity eto anatin'ny 3 andro misesy eto amin'ity toerana ity eto. Ao ny zareo mpihira, ao ny vaky ny teny, ao ny tenin'Andriamanitra izay atao eto dia mba hisery sy fahefana avy amin'Andriamanitra, mba hisehoany ny heriny ka mba hanehoany voninahiny ho amin'ny tsirairay avy, ho amintsika mianakavy koa. Ka noho izany dia atomboka antsika mivavaka izao fotoana izao ampiaratsika amin'Andriamanitra mba hisehoany ny heriny sy ny voninahiny ka andrasan'ny fitahina mahasoa. Atsika tompo dia hitsakana antsika hivavaka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra renay izay ny an-danitro, isaoranay ianao fa nanome anay indray izao vaninandro izay nomaninao ho anay amin'ity toerana ity, izay hoentinao Jehovah Andriamanitra hitoliana filazantsara amin'olombelona rehetra, izay hoentinao koa Jehovah Andriamanitra hanehoana ny haja sy ny voninahitra izay atolotra ho anay amin'ny alalan'ny vakagana maro samihafa izay omenao anay Jehovah Andriamanitra seso amin'ity toerana ity eto. Ao Andriamanitra rainay ao ny mpanomponao maro izay tanteraka izany eto androany, dia asehoany ny herinao Andriamanitra ô, mangataka ny fitahinao izahay, mangataka ny voninahitra ao izahay, mba ahafahanao Jehovah Andriamanitra hiasofoka amin'ity toerana ity ka mba asehoany voninahitra ao Andriamanitra rainay ao. Ao koa Jehovah Andriamanitra rainay ao ny fitahinao izao eto Andriamanitra. Izany tompo dia mba omba ankasitrao Andriamanitra ka mba hitondra hery ho anay Jehovah Andriamanitra rainay ao eo amin'ny fanatrenao ry tompo tianay eo. Tsy miafinao koa Jehovah Andriamanitra rainay eo, ao ny teninao Andriamanitra izay mbola ho ambara aminay. Izany rehetra izany tompo dia ataovy tahaka ny sabatra manandram-ponay ka hitombony mandrakariva amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahataoranao mandrakariva ka mba hanehoana ny voninahitra ao Andriamanitra ka mba hatonanay amin'ny fahatsarana tsara indrindra. Tsy miafinao koa Jehovah Andriamanitra rainay eo, tsy salama izay ho avy eto Andriamanitra rainay eo, dia mangataka aminao ny fanahy masina, anao ane omba sy tamandrakariva zany Jesosy eo ka mba aseho amin'ny herinao sy ny voninahitra ao ka mba tanay ny voninahitra ao mandrakariva. Ao Andriamanitra ny androandroany Andriamanitra dia andro fanombohana, mangataka anao ny fanahy masina isaka ny mpamatsirairay avy amin'ny tonga Jesosy mahalala. Anao ane omba sy tamandrakariva ka nizay tsara amin'ny tonga amin'ity toerana ity, mba ahafahan'izay mandrakariva Jesosy mahalala nandratra ny voninahitra ao ka leonao ny voninahitra ao koa Andriamanitra rainay eo. Eny Andriamanitra rainay eo, izany tompo fankatanao andrenao ka perapetana mandrakariva mba hisehoany herinao masina. Amen. Eny ary tompoko, alohan'ny hanomboantsika ny fiankofana sy ny fiderana dia hamaky salamitsika. Ny salamo fa 3:3 manomboka amin'ny anjenin'ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy satria aza ny teny. Endre, tsara sady mahafinaritra raha ny mpiralahy no miara-monina. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka avy amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsororoka amin'ny morotongona akanjony. Tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Siona. Voavoadidin'i Jehova ho eo ny fitahiny dia ny fitahina ho mandrakizay.
Doi teka mafy anome voninahitra ilay Andriamanitra sika. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Nos
teka mafy an Jesosy lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony to. Amen. Daontsika mbola te hatana sikika mafy be ho an Jesosy. Mbola afaka mikikika mafy be ho an Jesosy ve ianao manisa telo andao hoe tsika rehetra tonga eto kikika mafy be ho azy dia sady andrandra ohatry zao mihitsy ny lohanao ataovy tongany aza vela iantokantony eo ambony eo fotsiny le kikanao fa ataovy mafy be dia ho tongany isa roa telo faly be a mahita tsika rehetrarehetra dia itsikikely le akaikinao mba hitsikikely izy misy olo zao mipetraka atao akavanao mbola tsy nijerenao mihitsy ary ohatrohatry zao mipôziny le akavia koa jereny mba jereo kely izy dia hitsikitsikio aza dino fa tena hoe raha ty fotoana androany ty a ndao aloha tsika te hatana mafy be ho an'ny tompo koralina fiombonana ndao tsika moa le kikina mafy be amin'izao fiombonana zao misy vavaka nataon'i Jesosy dia hoe mba ho iray ihany izy rehetra ndao averintsika mafy be hoe zay mba ho iray ihany tsika rehetra isa roa telo amen androany a tsy hitory fiangonana eto tsy hitory fiangonana fa androany Jesosy izy no indraindraitsika eto izy no asandratsika eto manaiky an'izany ve ianao ka noho zany raha tonga eto ianao a aza mihafahafa mihitsy zay mahatonga anantena jerekelina akaikinao dia mba hitsikitsikio fa miara-mandova lanitra ny enareo io e jere tsara izy dia io a tsy hoe miandriny ety ihany fa na ny fitsikitsikinao akaikinao mety ahafaka azy io mahitanao izy satria manana an Jesosy ianao sady ny tena fiangonana dia zaho sy ianao izy ten'Andriamanitra tsika dia tepolin'Andriamanitra tsika le fiangonana tsy misy petipetina le ho ampakarina efa kely sisy izany vonona ny andeha androany miaraka etsika tena hoe midira ao anatin'ilay fotoana aza mihafahafa mihitsy midira ao anatin'ilay fotoana ho antsika ena lavidavitra eny a io misy seza to dia mahazaho toerana ndao iaraka ndao arytsika mbola noho ny fiderana miaraka amin'reto korali fiombonana reto a ho voninahitra Andriamanitra andao ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako ozy a dia eo a ka androany a mihoatra ny roa atsika eto Andriamanitra androany ampandrosoa amin'ny fiainanao izy a ampandrosoa eto izy androany satria Andriamanitra efa vonona hiasa enina dia mbola tsy nanomboka zao fotoana zao a Andriamanitra efa nanomboka n'ity fotoana ty efa hatramin'ny ela ampandrosoa izy androany zay tompo le feonao reky anao ampoko ao fa maniry mafyany ao dia iombona alalanao zay tompo le feonao reky anao ampoko ao fa maniry mafyany ao dia iombona alalanao androso Jesosy tonga soa ianawe fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo dia hitoeranao kasi ho ao Jesosy fa
fa manerana ny fanatehanao maniry ny fo de itoeranao kasi hoao jesosy ô fa manantenanao e fa faraniza ilakio sy tikio eo anilanao fa faraniza ilakio sy tikio eo anilanao fa faraniza ilakio sy tikio eo anilanao. Halleluja. Izy afaka milaza hoe manana anao Jesosy. Izy afaka milaza androany manana anao Jesosy. Halleluja. Shakini fiainanao Sinai design mbani tu Sagala sakatana tini famuzang puau Siai kuitsuni zaina tau Sufatu Kianau na najinai Na bishak Na mutini fanai No sishan Ni nau le fejita Tuana tikiu Izai Na jashani fuku Shakini fiainana Sinai dau Sinai Design mbani tu Sakala Sakatana tini famuzang puau Siai kuitsuni zaina tau Sufatunga Shak na muzini fanai Nu si shan Ni nau le fejita Tuana tikiu Izai Nan jashani fuku Sigareja Mananau Tu bofa mananau
Alléluia. Jereko ilay akaikinao dia tanizy hoe fiadanana aminao hoe ndao amin'izay tsangana hoe deran'i Jesosy leran'ny fiderany zao hoe asiorakoraka mafy be ho an'i Jesosy ndao Ai Santana na ufa ufa wanje sos. Leva. Hop. Hop. Taura la. Gara mira da olle la ricetta. Sana tarvara no fagul. Why in Favad in Fazatan? The father Jailaza, Afuaye, as I want and it's in Mazata Sunda. Ambara come fire far, to nun con Nifana, Mandanesa. The Defana Ilaza, Afuaye, as I want and it's in Mazata Sunda. Wafi le Pazak, Tumpun fire far. Tupun fatakanise cigaretta ize se sosnuize e patakan funinai se sosnuize se sosnuize e patakan funinai lai patakan funinai se sosnuize e patakan funinai se sosnuize se sosnuize amunta walontana sigaretta yo isana tarvara varan fagur wain vavadin vazatan nakamantantani simpurina we tamunan masin novanyase desika yakatra tanetedumbu chamasina famedi kananda maniche kananda mantan fiderane fiderana saralam medikase Ize sigaretta miara mira Ize se sosnuize e pazakan fun se sosnuize lai pazakan funinaite yo se sosnuize Enui ni filaza quas avanya tatia ni zeruba vulumbel famarina isalina mnias fisaline tanya mni fena citize teluan tezen natona mama fafatesane kontak de falasane isagana nuani fasane Asnum fanesena, velna mana kisaize, armi baba kawaize. Haya, dawan diwan zesosi. Teatanana. Sosnuize, le pazakan fun, ilai pazakan fun naite. Yo, se sosnuize, yeah,
Jesus Louise, Ilai Panzakan Funinaite, Lai Panzakan Funinaite, Jesus Louise. Jesus Louise, Ilai Panzakan Funinaite, Jesus Louise, Ilai Panzakan Funinaite. Hallelujah. Mbola misy tsemboka zao. Jery aza amin'ny sisina dia efa mahazo mipetraka tompoko mazao toerana. Mbola échauffement fotsiny iny. Miarahaba an'izay tafiditra. Atsaka tanana izay vao tonga hoe. Dia ndao tsika ity tanana mafy be Andriamanitra ary. Ho antsika ery alavitra be ery ihany koa afaka manantokantona ety a. Mbola sombotsombo ny fotoana eto iny a. Mbola misy mafimafy iny rehefa avy eo a. Dia mbola avy ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Tehiteny fotsiny hoe aza manaiky ianao raha tonga eto tsy handray zavatra. Izay fotoana rehetrarehetra mandeha eto a. Alevy daholo ny tsirony. Fa eto ny tompon'ity fotoana ity a. Ilay mpanjaka mpanjaka Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izy no ilayntsika rehetrarehetra ndao tsika ity tanana mafy be ho azy. Rehefa misy fotoana mandia, rehefa misy fotoana fidirana, atsika tsy manao spectacle. Marina hoe misy an'ity estrade kely ity fa satrana to dia eo ambany fa lasa tsy hita le avy aty aloha mitarika. Fa tena hoe miaraka tsika rehetrarehetra. Tsy misy olona seho eto. Fa rizoky milay be ihany ny tompon'ity fotoana ity. Ianao zany raha tonga eto. Rehefa tokony hetsika mihetsy. Rehefa mandia ianao. Rehefa mandia ianao dia azadino ny fandizana dia fanehoam-panetretena farak'izay lalina indrindra. Misy mpanjaka anankiray zao anaty baiboly ao a. Nataony tsinitsinina ny tena dia ozy izy. Rehefa ntenen'ny olona izy hoe manao tena niteny misy ohatry ny adalana nefa mpanjaka ozy izy dia namaly izy hoe za raha tonga aty amin'ity toerana ity izy raha tsisy izy dia tsinitsinina. Ka ianao androany tsy haiko izay asanao, tsy haiko izay toerana misy anao. Fa le mpanjaka ny tonga eto. Zany hoe rariny raha tsika rehetrarehetra satria na tsika raha toy izao dia noho ny amin'ny anarany dia mandihiza dia midera dia ataovy izay rehetrarehetra hanomezana voninahitra azy ary. Amin'izao dia handray ny apokalipsy tsika ao anatin'izao fiombonan zao koa. Be dia be ny manana fanomezam-pahasoavana any mety tsy hitatsika fa androany a ifandimby eto zareo a dia ndao tsika ity tanana mafy eo an' Jesosy ny amin'izay rehetrarehetra ndao ary.
Is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Miyochanduiza Nuya Chachakwana Te Tujafana Tija Manipufuni Chai Another Janu Veluna Tu punyana sifana Wait to me akachao Sutuna ni now Te aitana Nyatarani lani chao Tara ni la ni cha
Zareo lamako hey asao mbola misy tanan'olona tsy hitako mihetsika mihitsy lamako avereno atambara ndao amboarina kely ary misy malagasy eto oui misy malagasy mandova lanitra ve eto de ndao amboaritsika kely lamako le izy ohatra zao ao ary miaraka lamako zay aloha rehefa miteny hoe averena dia iny ihany no averina fa tsy le lava be azonareo zay mahatonga anontany hoe misy malagasy eto sao dia vahiny eto Mahajanga eto ao ary lamako avereno izy zany dia rehefa miteny amin'izay atambatra amin'izay izy roa azonareo zay le lava be petsaka tsara le teny gasy amin'izay lamako avereno atambaro misy anankiray farana amin'izay sady mamandray anjara nareo miaraka amin'ny tongotra mihitsy izy atsatoy miaraka amin'ny tongotra ataovy moramora fa tongotra io fa ao are lamako ihany avereno atambaro atsatoy tantinina dao ary ny resika ny manaraka efa voan'io zareo zay taritiny ray aman-dreny zoko befetera Peters Group dao tsika ity atanina mafeon'Andriamanitra are ombatsika mamaky ny misoratra eo amin'ny akanjo zareo hitanareo ve miara mamaky isa roa telo tsy hitanareo nga double portion amen ataontsika mamy be isa roa telo ndao azy ty tompoko Alleluia atao tanana daontsika isanao ty tanana mafy ho an'i Jesosy tena ndrakaikinao raha sitraka ao ry namako hoe daontsika mba hiaraka an'le voninahitra ny tompo ao anatin'ny fiderana raha afaka mba mitsangana ianao hoe daontsika mba hitsangana idera ity hira anankiray ty anisan'ny hira anankiray zay noforonina sanganasany zay mitondra le hoe tsara iabaray ary zay rehetra tadiavinao dia misy ao amin'i Jesosy na elinina zay rehetra tadiavinao tonga eto androany misy ao amin'i Jesosy asy orakonaka sy tabataba mafy asy io te tanana mafy ho an'i Jesosy tsara yabara tsara yabara tsara yabara tsara yabara zay rehetra tadiavinao
Tsy manambola dia omeny vola, tsy manambary dia omeny vary. Tsy manambola dia omeny vola, tsy manambary dia omeny vary. Serata dia avinao, anana ny avoko. Serata dia avinao, anana ny avoko. Asio teka mafoany Jesosy. Tsara Jesosy, tsara Jesosy, tsara Jesosy, tsara Jesosy. Serata dia avinao, anana ny avoko. Serata dia avinao, anana ny avoko. Tsara Jesosy, asio teka mafoany Jesosy. Ia koa sahira avia manatona fa ia vorosoa amondy atsika toye. Agnabotana, agnabotane, agnabotana, agnabotane. Itsosotana, itsosotane, itsosotana, itsosotane. Eka. Makasitraka tompoko ny zaran'izay double portion zay nazo aby zay. Sakarakory mafana, mafana ty Mahajanga dia mafana ihany koa ny Fitoriana. Sakarakory yawa aloha nga matao fiteny Mahajanga yawa basy. Ao matavy mabe hoe mba tiane maheno anareo miteny zay a. Tiany Jesosy nareo, tena tiany Jesosy nareo. Ny sasany mijanona amin'ny ewa fotsiny sasiana an'le basy. Ewa basy ataovan'le raha manaiky an'izany ianao are voavonjy ianao. Amen.
miona anandanitsika misy manampy laolo tampoka indray le izy tampoka boka enare mitony manaraka be deaibe izy zao be deaibe ny fanomezam-pahasoavana ianao zay vao tonga araka ny lazaina toto dia hoe midiro ao anatin'le fotoana aiza le ekipa manaraka andao raisitsika amin'ny tia-tanana mafy be kopa-tanana ho an'le manaraka any ambadimbadika any mandeha mivantana koa ty fotoana ty dia ndao tsika aloha matodiany hoe faly dia miara-manofa ofatanana be daholo tsika ho an'le mpanaraka zay tsy eto zareo mandrosinareo ndao tsika tia-tanana sorakoraka mafy be ho any zareo are ho voninahitra Andriamanitra rery any zareo dia avy amin'ny fiangonana Fitoriana nomenjanahary feno izy zany Fitoriana nomenjanahary ndao ty afatsika tanana mafy be avy any mihitsy le izy ny confirmentsara Fitoriana nomenjanahary anareo arany sehatra ndao ary voninahitra an'Andriamanitra rery any mbola tongavantsika rehetra izao ndeha tsika hiderin'Andriamanitra Jehovah tompony maro zany nahatongavantsika eo dia tady an Jehovah ray kosa mitsika andiha hidera an Jehovah nomezantsika voninahitra n'ilay nahary atsika halleluja ndao are Hallelujah, hallelujah.
Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Makasitraka tompoko. Androany a mba mitsikitsiky moa nareo e. Androany tokony tsikitsiky foana tsika eto. Fotoana ohatr' zao a mino fa be dia be na maneran-tany azy maniry fotoana ohatr' zao fiombonana na fiangonana zany. Tena be dia be ny maniry an'izao. Na eto Madagasikara azy Mahajanga zao manana azy an'ity anjara voalohany ity dao tsika ity atanana mafy be ho an'i Jesosy. Androany na mariny ny kristiana eto Mahajanga ny rehetrarehetra mihitsy mponiny Mahajanga hoe Jesosy ihany, izy rery ihany. Tsy anarana fiangonana fa Jesosy rery ihany. Izy natoza ho antsika. Izy rery ny tompon'ny voninahitra. Dia androany miaraka eto tsika. Zay mahatonga ana miteny hoe manana tombony be Mahajanga dia dao mba hitsikitsiky foana. Tena mba hitsikitsiky foana. Ny avy any Antananarivo raha mihazakazaka mba te hamonjy an'izany hoe fiombonana. Tena hoe fiombonana. Tena hoe tamba be. Zay moa anatin'ny sport hoe tamba be. Dao hoe mba hiketsika mafy be zany hoe tamba be. Ngeza be zany tena bavata zany dao mba hiketsika mafy be tamba be. Tsika rehetrarehetra io zany. Dia ianao raha ianao isanao mitambatra ao anatiny dia mika mafy be ianao. Isa roa telo. Tsika miara mitambatra eto dia miara midiran'Andriamanitra dia orasintsika ao anatiny zanany koa ny goshen zay tafiditra ao anatin'izay ireo rehetrarehetra ireo ao anatiny daholo raha pitso mbola misy afaka pitso ho avy eto daholo dia ianao zay tonga eto tsy hoe farava akory tsika fa teneny ny any teneny ny alavidavitra any tongava fa tsy misy ohatry ity tsy misy ohatry ity ty fotoana ity dia ndao resika mitehaka mabe voninahitr'Andriamanitra zareo e. Halleluja. Halleluja. Eto Jesosy androany. Halleluja. Saika hoe ina mety orana tsy hainao androany. Mety ao anatina fatorana ianao, ao anatina aretina. Eto Jesosy ary Jesosy ny ilainao androany hikasika ny fiainanao. Dao tsika ianao hiaraka koa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Hiantso fanatrehany fanamasina eto amin'ity toerana ity. Halleluja. Eto fanamasina androany. Eto izy hikasika anao. Eto izy hanamboatra anao. Eto izy hamafy fanamasonao. Halleluja. Rehefa eo izy mitsatra ny rehetra mampifandray ny lanitra sy ny tany. Rehefa eo izy
mipetraka tompoko amin'izao fotoana zao a izy ty moa fa saina ho teneniko toana fa somary adino kely a ireo tompona andraikitra conseiller a misy efa namena an'izay andraikitra any any ambadimbadika any a angatana hono izay tompona andraikitra mba hivadika ato ambadika ato ato andamosiny saina ato a zay manana an'izay andraikitra conseiller zay a mba hivadika ato ambadika ato a amin'izao ora sy fotoana hitenenako izao averika any a ireo zay manana andraikitra hoe conseiller a ny amin'ity fotoana ity a dia angatana andeha ho atsy ambadika atsy tompoko eny azy ndao tsika amin'izao fotoana zao ndray ilaila nareo hoe tsy aminteny hoe elaila zay mipetraka zay ndao mba hitsangana kely ndray ary ndao mba hitsangana androany a araka voalaza teo hoe afa ty fotoana ity dia mananjara tena hoe nananjara anazy an'izy le Mahajanga dia ao anatin'ny tira iarana rehetrarehetra eto androany a anao livraison eto Mahajanga Jesosy androany atsakany tanina zay mino azay fa zao ao anatin'le fotoana mifantoha amin'ny Jesosy lalina fotsiny fa izy nikarakara ny ambony zay raha tonga etanao dia to dia ampifantoha aminazy to dia focus Jesosy mihitsy dia zao anatin'ny tiry ty a inoko fa hain'ny Mahajanga tiry ty hoe anao livraison dia zao raha mino ianao fa handray an'izay dia aza mihafahafa mihitsy mandio an'Andriamanitra aza mihafahafa mihitsy midera an'Andriamanitra vonona ve ohatra matsika fotsiny amin'ny tehatana fotsiny ao ihany amin'ny tehatana fotsiny anankiroa fotsiny anankiroa fotsiny anankiroa fotsiny eo ihany 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 dia sady metsiketsika eo fotsiny mba metsiketsika fotsiny miaraka metsiketsika fotsiny Sot, mevana fotsiny sot, hey, hey, sot Mbola misy ty sot aza mihafahafa mihitsy sot Iazo nandeha anao hoe maina hatramin'ny fakane Nifanzona nandeha anao saika atsoma hatramin'ny lakane Nisakaiza nandeha anao hoe namaky tafon'ny solution Tolo nandeha anao dia miara amin'ny sot Mahajanga Manao livreza dia miaraka amin'ny aty aloha aty ambony tana Lazaiko ny manina aminao Ivoa lanitra amizao Ivoa reole Ivoa amin'ny zanak'olona Amitsika ny mantre Ivoa lantre Ivoa aiza le tanana tao Manao ambony livreza Manao livreza eo ihany Miakatra sy midina leo any antsele Miakatra sy midina leo any antsele Miakatra sy midina leo any antsele Manao livreza Manao livreza Ni mofo nandeha anao e Ni tumba mataonde Ni maso nandeha anao dia niverina tamin'ny laonde Ni tafitra nandeha anao e Nangina ny solution Ni maky nandeha anao Banky fohy be Manao livreza Manao livreza miakatra sy midina Miakatra sy midina leo any antsele Miakatra sy midina leo any antsele Miakatra sy midina leo any antsele Manao livreza Manao livreza lazaiko marina aminao Lazaiko ny marina aminao Mivoa lanitra amizao Mivoa reole Mivoa amin'ny zanak'olona Amitsika ny mantre Mivoa lanitra Mivoa aminao Manao livreza Manao livreza zay ataony zareo fosina raha tsika miaraka Azamana mave ni funare Sana
Fiombonan dia mangataka ny pasteur fiombonan rehetrarehetra no tompoko mba hivadika ato ambadika ato iombom-bavaka ny pasteur rehetrarehetra tonga eto miombona rehetrarehetra ny pasteur rehetrarehetra angatana tompoko ampitiavana mpanajana mba hivadika atony iombom-bavaka dia omeko ny reto mpondompon'Andriamanitra reto ny sehatra ndao azy. Halleluja! Ndatsika jery an Jesosy taratiny tiry ity Jesosy ny antsika jiaby. Jesosy ny Mahajanga. Halleluja! Itaniko ianao hitsangana anao anjaniry izay meza antsika voninahitra ho an Jesosy rery ihany. Jesosy usa simba manavaka Jesosy na detilisa zanano manduva paradisa Jesosy usa ma zazu vasvazina zay afafiliolo nutsinzaini Satsa Mahajanga Jesosy usa ma simba manavaka Jesosy na detilisa zanano manduva paradisa Jesosy usa ma zazu vasvazina zay afafiliolo nutsinzaini Jesosy usa tsy mifidy tavan'olo hanao ko décidé izy toujours pare Jesosy usa ma tsy azo vasivazina zay afamfiliolo notsinjainy anao foke Jesosy usa ma tsy mifidy tavan'olo hanao ko décidé izy toujours pare Jesosy usa ma tsy azo vasivazina zay afafiliolo notsinjainy atsika rehetrarehetra Jesosy ny antsika Jesosy mahita Jesosy ny antsika hatramin'ny farany Jesosy ny antsika Jesosy ny antsika mandraiky izay Jesosy ny antsika Jesosy mahita Jesosy ny antsika Jesosy ny antsika Jesosy mahita Jesosy ny antsika mandraiky izay aiza ny tana Mahajanga jiabijiaby rombo 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 Mahajanga mpera Jesosy androany mafy mafy Mahajanga atao frena ambatikany fa misy mpera Jesosy eto hitan Jesosy renginy Jesosy renginy Jesosy hitan Jesosy hitan Jesosy renginy Jesosy ay 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 santsangana one two three four olo jiaby somary ambanimbany asa tao ambany loatra asa tao ambany loatra 1 2 3 4 Yepa
Kura
Manche
sekemur nangurna lamba patsitamana X5 liek na ulum reta nana fan fena no de mix patakan Anitsa kamenaran andusha kusatan Kareti mandinga na sekemur nangurna lamba patsitamana Zaho toerana tompoko raha satrinareo fantatra hitsangana foana valeo mba mipetraka kely fa lasa tsy miasa mihitsy le seza dia amin'izao fotoana izao a horaisitsika amin'ny teatanana mafy be voninahitr'Andriamanitra pasteur Arthur président ny Fiombonan zao tsika reo koraka mafy be ho an'i Jesosy mandrosanao pasteur mbola afaka mirakoraka mafy ho an'i Jesosy fe mandroso pasteur voninahitra ho an'Andriamanitra rireny no ahafahana mandray an'ity micro ty eto anatriantsika rehetrarehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fotoana anankiray miavaka ty androany ty ary tena miavaka ho anao. Teneny Jesosy hoe miavaka ho anao ty androany ty. Raha vitanao zay dia akalazao amin'ny lalany tehaka izy. Alleluia. Misaotra Andriamanitra lehibe isika noho ny amin'i Jesosy. Izy no miamboninahitra, izy no teraintsika, izy no asandraritsika, izy no ankalazaintsika ary ho azy ny falebiazana mandrakizay. Ankehitriny dia mamelay anareo raha mba iarabantsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy. Miarabanao na avy any atsimo, na avy any andrefana, na avy any avaratra, na avy any atsinanana, tonga manatrika an'i Jesosy Kristy. Tonga hiaino ny feon'i Jesosy Kristy. Tonga andray ny voninahitry Jesosy Kristy sy ny falebiazany rehetra. Ka miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manokana ho tahiny tompony ianao. Ny fiadanan'i Jesosy aneo aminao. Fa zay irin'ny fonao dia ho tanterahany aminao avokoa androany. Ho azonao zany amin'ny torasitona ty. Miaraba ny ray mpianakaviana tonga eto, na lahy na vavy. Miaraba ihany koa ireo ray aman-dreny rehetra. Miaraba ny fiangonana tsiraray avy. Isa tokony sisy anaram-piangonana rehetra. Tsy aro voalahatra eto zany fa raha lahatra eto zany maraina ny andro. Fa leo tonga dia ataontsika akapobe noho ny amin'ny voninahitry Jesosy dia zao hoe arapaina manokana ihany koa isika rehetra pasteur rehetra izay mitondra an'ireo fiangonana ireo, izay miandry an'ireo fiangonana ireo ary nitondra an'ireo vahoaka ireo tonga eto amin'ity toerana ity hitombo aminao an'ilay osotry ny voninahitry Jesosy ary mbola hitombo hatrany andry ary tsy ho anapapataperana izany hiteka mafitsika voninahitra ny tombo. Tsy haidinona nefa ao ihany koa nefa ny mpitondra fanjakana maro izay name lalana antsika ahafahantsika hijoro eto amin'ity toerana ity. Manomboka ao amin'ny fokotany any amin'ny chef secteur-any ao ihany koa ny ao amin'ny commune, ao ihany koa ny any amin'ny préfecture rehetra, ao ihany koa ny fandriampahalemana, ny miaramila, ny gendarme, ny polisy sy ny rehetra. Dia miaraba anareo ary makasitraka anareo tanteraka namelanay anao an'izao asa fitoriana lehibe eto itao ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary manaraka an'izay dia isaorana manokana mihitsy
isika rehetra izay nantsoina tamin'ny alalan'ny afisazy, nantsoina tamin'ny alalan'ny radio sy ny televizion, nantsoina tamin'ny alalan'ny namana sy ny tapaka rehetra, tonga manatrika etona ianareo noho ny amin'ny Jesosy Kristy, fa hitasitraka sy tia amin'ny Jesosy ianao androany. Ka ny fotoana dia tsy androany ihany, fa mandritra ny 3 andro, androany ny fanombohana ty alatsinainy ity, dia eo ny alarobia ny farany, dia eo ny talata, ka mangataka aminao fa eny andalana eny dia be da be ny mpanakivy, fa ndraindray dia ao amin'ilay andro fahatelo mitombo avy fito eny le zavatra tediavinao hatramin'izay, mitombo avy 10 eny le tediavinao hatramin'izay, ka dia ozy aho hoe mahereta ianao hatramin'ny farany, fa eto Jesosy ary ianao zavatra ho anao izy androany. Zay ny fiarabana ary zay koa ny fisaorana zay atolotra antsika rehetra, satria moa ny fotoana dia vonjevonjena fa miazakazaka, tsy hanaharery ny fotoana eto, mangataka aminao hitsangana andaontsika hivavaka. Jesosy, voarinao sy namboarinao avokoa izay rehetra ireo. Fantatray Jesosy fa ny zavatra atao rehetra eto dia noho ny anaranao masina sy lehibe sy mahery indrindra, ary tsisy matoa oatra izany, ary miainga avy ao amin'ny fiandriananao ny asa lehibe zay atao eto androany, ary efa manodidina eto ny voninahitra, ary efa midina eto ny herinao ray manontolo, ary efa miasa eto ny fanjakanao amin'izao fotoana izao. Asandratra amin'ny fanandratana lehibe ianao le tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Isy feo lehibe hivoaka eto, zay avy amin'ny hery ny fananao, hiasa amin'ny fahafenony eto amin'ity toerana eto ity. Misandrata Jesosy, mivoa amin'ny fahalebiazanao indray, misehoa amin'ny fanjakanao indray, apary ao zany amin'ny malahelo rehetra, amin'ny marary rehetra, amin'ireo mitady fahombiazana amin'ny fiainany rehetra androany. Misy asa lehibe ataonao eto, eto ny mpanomponao rehetra hiara hiantso anao, hamoaka ny hery zay avy aminao. Misandrata Tompo, misandrata Jesosy, ianao le Kristy mahery, ianao le Jesosy zanak'Andriamanitra mahery, no andratanay sy hanonona zany vavaka izany, fa tsy ambininy eto Satana, tsisy fahefan'ny Satana eto, tsisy herin'ny Satana eto, tsisy fahombiazan'ny Satana eto, fa ny voninahitry Jesosy no eto. Misandrata Tompo, misandrata fanahy masino, aoka hiasa sady ny fananao, aoka hiasa sady ny fananao, andray ny etaetan'ny tsiraray avy, hitsofoka sady ao anatin'ny fon'ny tsiraray avy, ho anao ny tera sy voninahitra Jesosy. Halleluja, amen. Halleluja. Makasitraka tompoko, kasitraka tompoko. Halleluja. Izy le atray ka ho mandrakizay Jesosy Kristy no anarany, amen. Tao aminy naharinany zavatra rehetra, ary izy no antony zavatra rehetra. Mbola voniny derazy venao androany. Halleluja. Andao asandratsika izy, fefa nanomana anao zavatra Jesosy, amen. Tsika derazy ao fotsika rehetra, fa izy no izy, ozy izy hoe zany no izy. Halleluja. Aiza le tanatsika ataotsika ambony, izy mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, Jehovah Jireh.
sitranaira marare rasendra marare Jehovah Rafa izy tsy mandao amihizy miaraka amiko foana Jehovah Shammah amen raha matahotra dia manome fiadanana hoae Jehovah Shalom sigaratra izy mamatsiahy isanandro Jehovah Jireh Hallelujah manasitranaira marary rasendra marary Jehovah Rafa izy tsy mandao mihitsy miaraka amiko foana Jehovah Shammah raha matahotra dia manome fiadanana hoae Jehovah Shalom Yole miara mandita ol. Hey, 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 hey. Bola misy mihetsika. Raha manaiky minana fa izy. Dia mihetsika izay tsara. Dia miaramila mafy aminay aty aloha fotsiny. Eo ary. Izy malatsiahy isanandro, mamatsiahy isanandro, Jehovah Jireh. Amen. Izy manasitranaira marary, rasendra marary, Jehovah Rafa. Izy tsy mandao mihitsy miaraka amiko foana Jehovah Shammah raha matahotra dia manome fiadanana hoae Jehovah Shalom Dem sot Owe basa mandi, atovy ny fidiranao an'Andriamanitra. Alefare, eo hey 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 hey. Afaka mirakoraka mafy eo antofe. Yeah.
Alleluia. Dia miarabanao mo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola miaraka etsika amin'ity androany ariva ity dia ny fiadanan'i Jesosy ny eo aminao. Arabaina ary ilay nasoavina ny tompo any ombo anao. Mbola hivavaka ihany moa tsika satria ny mivavaka dia fafinaretanao atsika eo anatrehan'i Jesosy. Ka noho izany indrindra dia mbola hivavaka tsika moa androany ho an'ity fitoriana lehibe izay ataontsika ity. Manomboka amin'ity androany ity ary mifarana amin'ny 1er novambra izay nona manokana fa tena fotoan-dehibe miavaka satria anao zava-magaga eto Mahajanga Andriamanitra. Ka noho izany indrindra dia mba tiako ihany ianao hitsangana amin'izao fotoan'izao hivavaka antsika rehetra. Tsy izao ihany ny vavaka fa itsika rehetra mihitsy ny vavaka ho amin'ity fotoana manomboka androany ity rapitso rafaka pitso dia hivavaka tsika mba hiasa eto any ny tompo isy fagagana lehibe ataon'Andriamanitra. Ny malemy hitsangana, ny mona hiteny, ny jamba hiratra, ny malahelo andre ny filazantsara ny Jesosy zay tonga ety handray fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Raha io misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanay androany. Mbola manandratra vavaka eto anatrenao zay Jesosy amin'ity androany ariva ity. Satria fantatray fa noho ny aminao no antom-pisiny izao fotoana izao. Mivavaka izay ho amin'ity fitoriana ny filazantsara lehibe izay atao manomboka androany. Ianao Andriamanitra ny teny asa manokana eto amin'ity fotoana ity. Izay rehetra atao eto androany rapitso rafaka pitso tenao ny asa Jesosy anao fahagagana lehibe sy takatry ny sainy ianao. Ny mararo sitrana, ny mona hiteny, ny malemy hitsangana. Jesosy ianao no omba ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra rehetrarehetra eto androany. Jesosy malala ianao no miasa eto eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ny fotoana rehetra izay atao eto amin'ity androany ity. Ary androany kosa dia izao manana fahefana izay androaka ny fanahy maloto rehetra, ny fanahy ratsy, ny herin'ny demonia rehetra miala tsy manam-pahefana eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary afafina eto ny rano Jesosy manomboka amin'izao fotoana androany izao. Misaotra ry Andriamanitra rainay, misaotra Jesosy ny voninahitra dia honorery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Anao fanatitra antsika zao dia samy vonina ny rehetrarehetra, samy manao ny tsara ho an'Andriamanitra. Amen. Sady manao fanatitra ianao mideran'Andriamanitra, dia raha ho ampifaninanay Andriamanitra aho. Vanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany no fitoeran-tongony lanitra andianana. Vanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany no fitoeran-tongony lanitra andianana. Anamgavitry
Vanilai mipetraka ambony zao rehetra izao manandratravo tsy rano tsy roa fatirone fa aminy fitoeranavo Vanilai mipetraka ambony zao rehetra izao manandratravo tsy rano tsy roa fatirone fa aminy fitoeranavo tenena manao hoe tsy mila miolakolaka rehefa miaraka amin'ny Jesosy e. Halleluja. Mety atika anao mitsangana ao anatin'izay a. Oh
tsira fivavahana anao maniratsira fivavahana anao manano zanahary tsisy ô anao manano zanahary tsisy ô anao mitorognainy vola matanjaka anao mitorognainy vola matanjaka Salama daholo tompoko. Manahoana ny zanak'Andriamanitra rehetra e. Izao a hivavaka ho an'ny fanatrika isika dia hisodrano ny fanatrika koa. Andriamanitra dia miteny hoe mahasambaratra kokoa izy a ny manome noho ny mandray. Raha hivavaka eto a dia mpagnatretena lehibe fa mangataka anareo koa hiara hivavaka amiko a mba ho raisin'i Jesosy a hoanitra masina kasitrana zany a fanatitra zany. Vavaka sika tompoko. Sao dia Jesosy amin'ny fotoana androany a hitondranam-bavaka amin'ny fanatitra Jesosy a. Fanatitra rososona misy Jesosy no entinay androany atolotra ianao. Voalohany dia ny tenanay tsirairay avy no atolotra ho fanatitra velona horasinao Jesosy. Aniza tonga eto tompo malalo dia ho kasinao zany olona zany na manana anao izy na tsy manana anao Jesosy a dia sisy alamaina indrindra fa ny fony Jesosy a ho anjakanao tanteraka. Dia mbola hosofina irany koa ny siramtanana zay hoentina eto hoanitra masina hoanitra masina akasitranao zany Jesosy a ary ampidinanao fitahina manana ambiampy ho an'ny tsirairay nizaniza nanome Jesosy a dia sy hotononona mahantra sony izy Jesosy a fa hotononona mpanankarena izy Jesosy a hotahinao izy tompo malalo raiso ny fanatitra zay ataonay Jesosy a ka dia misaotra fa mivalala kosa valalam-pandany sy ambinina sanam-pahefana potehana amin'ny programany aminaran'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy aminaranao Jesosy a. Saotra raha io saotra tompo amen. Tehaka mafy sika an'i Jesosy a. Nisontia tamzay angaretna ho amin'ny famonjepana tambabe ho amin'ny fitsinjapana eloia mitambatra miobona ny fiangonana kristianina sakanavaka eto Mahajanga ampanray ny amin'ny Jesosy Kristy etsy amin'ny borny fotoana ny alatsinainy ny talata ny alarobia 30-31 1er novembre isaky ny amin'ny telora tolaka itretena Andriamanitra manokana ny fiainanao fa nanao voavontsy ny aretinao sitrana soasoavana be manaraka anao hitondra ny afatra Andriamanitra ny pasteur Rodolphe Dafny Arivo ary anao tambabe ireo mpanomina n'Andriamanitra marobe eto Mahajanga ivavaka ho anao azadino fa mila Jesosy ny fiainanao dia ahoana zany sisy ahoana fa iny borny fotoana ny alatsinainy ny talata ny alarobia 30-31 1er novembre amin'ny telora décollage.
Tohizatsika hatrany le orakoraka ho an'i Jesosy teo. Tsisy ahoana fa ety am-boro ny fotoana. Zay moa izy tao pasteur. Veritsika miaraka hoe zany tena raha. Tsisy ahoana fa ety am-boro ny fotoana. Isa roa telo. Ohatra zay mihitsy izy. Tsisy ahoana fa ety am-boro ny fotoana. Isa roa telo. Amen. Ndao tsika orakoraka mafy. Mbola mitoy anaty amin'ny fotoantsika. Hoanao zao ianao vao tonga. Araka le fampilazaina teo to dia midira fotsiny. Mbola malalaka be tsy amin'ny sisisiny aty raha izy ianao hoe lavitra loatra dia afaka manantokantony aty. Efa niainga ny avion efa lasitsika satria amin'ny telo ora tolakandro ny décollage izy teo. Efa tavaraka daholo ve tsika e? Sao dia mbola misy tavelavelana ambadika any. Mbola tsy mikatona ny varavarana fa mandroso. Ty aviontsika ty manko sady mandeha ny mampiditra olona. Hafa kely le avion a. Tsy hoe efa any dia atavela fa amin'izao a sady mandeha le avion dia misy mampiditra foana. Zay hafa kely ty avion ty. Ianao zao efa ao anatiny. Tsy haiko hoe any amin'ny place alondrina sady eririna fa efa ao anatiny ianao a. Raha isan'ny faly amin'izany ianao dia mirakora mafy ho an'i Jesosy. Dia anaty ty fotoana ty hiditra anatina fiankofantsika. Rehefa miankohaka amin'Andriamanitra. Ny fiankovana tsy hoe endrika na mozika anankiray fa olona anankiray a mieritry tanteraka anatrehan'Andriamanitra. Tsika tsy misy marina tsinotsinintsika fa Andriamanitra ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana ilay avo-dritra izy reriny mendrika. Androany ianao tonga eto ahitsany daholo izay retrinao za zao non izy fa tsika tsinitsinina dia midira ao anatin'ilay fotoana na hainao le hira na tsy hainao le hira. Tsy zay ny bazy fa ianao mampietry tanteraka ny momba anao eo anatrehan'i Jesosy. Raha te hitsangana ianao dia afaka mitsangana. Raha hipetraka, raha hiorakoraka mety foana. Fa midira ao anatin'ilay fotoana. Ndao tsika hivavaka ary raha mety nareo. Ataovy ambony ny tananao anankiroa dia manao fa vavaka anankiray. Tsy hoe vavaka angataka zavatra, tsy hoe vavaka mila zavatra, fa vavaka manandrana Jesosy eo amin'ny toerany. Ndao apetraka tsika eo amin'ny toerany Jesosy. Matetika tsika foana ny eritreretintsika. Tompony ho atsika foana. Androany mbola tsy tara. Ndao tsika hivenao an-tongotry ny tompo. Raha ianao tonga eto misahatra ny taninao, misy fantahina be dia be mihodina any. Eto Jesosy androany. Miantoraha tanteraka amin'ny fotsiny. Hoy izy ny teny, anao izay miasa fatratra, mavesatra entana. Ty dia midira ao anatin'ilay fotoana. Ty fotoana androany ty a, andrapatonga amin'ny larobia dia te hampatsiahana zavatra tokany. Misy an'izay rezay maty teo amin'ny azo fijaliana. Noho ianao. Na ianao rera raha ny teto a, maty ho anao foana izy. Malala eo masina ianao. Tsy haiko ny fahalalan'olona ianao ento Mahajanga hoe izy. Mety misy manesy hoesy ianao. Mety misy manome anarana anao mihitsy azy. Mety hoe izy zao, ino le mpanao zao, ino le mpanao zao. Zavatra negatif daholo. Fa androany, hoy Jesosy aminao. Ino le zanako, ino le tiako, ino le malalako, ino le anak'Andriamasiko, ino le hoampakariko. Eny amin'irao an-lanitra rehefa tonga eto. Ianao zay, mety ahilikilika n'olona ianao. Fa androany misy an'izay anankiray izay manokatra ny tanany dia amihana anao. Ny fonao mandondona mba haravara ny fonao izy. Sokafy fotsiny fonao. Tena sokafy. Zay fotsiny ilainy. Tonga eto aza to dia mety za te azo an'izao Jesosy a. Na za to dia te ho sitrana. Tsy hoe ratsy akory zay. Fa ianao rehefa tonga any to dia efa amile oke. Tenin'Andriamanitra raha milaza afaka asaina esorina ary dimanche ty raha manafitohana atsika. Androany raha tonga eto ianao iona, ikambana amin'i Jesosy. Toy izy ny vavaka ao. Aza mijery olona akaikinao fa mivavaha fotsiny. Akipino masonao mifantoha tanteraka. Miantoraha tanteraka amin'i Jesosy.
tikanao tompo tsy mba mafoy ainy famindrapona ny tanàna no miazona ny fiainako maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiko ny hatsaranao tikanao tompo tsy mba mafoy ay famindramponao ny tanànao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiko ny hatsaranao natokanao teo amin'ny fiainako naosonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io iraiko ny hatsaranao natokanao teo amin'ny fiainako nasanao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io iraiko ny hatsaranao tiako ny feonao mitondra aina makiny afo nanatialinas akaiky indrindra ianao fantatrovianao no rako sy sakaizako Jesosy io iraiko ny hatsaranao natokanao teo amin'ny fiainako nasanao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io iraiko ny hatsaranao natokanao teo amin'ny fiainako nasanao ay baba fa tsara loatra isaky ny miainao Jesosy io iraiko ny hatsaranao miazakazaka manotonay hatsaranao tompo miazakazaka manotonay hatsaranao tompo nandrokainako indrafoiko anao antaka manoto miazakazaka manotonay
natsaranao tompo miazakazaka manotronao natsaranao tompo miazakyanako indrofoko anao anjaka manotro miazakazaka manotronao natsaranao tompo miazakazaka manotronao natsaranao tompo miazakazaka manotronao natsaranao tompo nandropiainako indrafoko anao anjaka manotro miazakazaka manotronao natsaranao tompo teu fony anao nandritrigny fianako tsy misy fotoana ka nanadino oa ray anao Jesosy wiraiky niyotsarana misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika fizimanala ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka oaziniaty sy voninahitra mendrikilay nandreso antsika nalevina nitsangana minke nifasana tsy natazonazy fiderana deo azy mandrakizay ilainandresy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka
tazisik miranumbas ufafani wawatanundan tabicanyati tiwelai ipamundisika izimana ireweta mavesata irewambwa retewa tuguni sanarana ambunanaranareeta Jesus Christi panzakani panza fidela deuwazimatakiza masina manjakiza sianarana ambunanaranareta Jesus Christi panzakani panza Jesus Christi panzakani panza Jesus Christi panzakani panza. Iza le panjaka ny panjaka mbola misy feo mafimafy zay ve iza le panjaka ny panjaka daontsika iorakoraka be ho an'izay panjaka ny voninahitry zay amin'izao fotoana izao dia daontsika mbola ndao hika foana ndao hika ohatrana ataony zanak'Israely ndao mbola hika atsika ataontsika heriny foana zany satria manaiky an'izay ny fontsika hoe mpanjaka izy mihikitsika ataontsika iny telo mafy be hoe mpanjaka 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 ataovy atilaliny fonao tsy hoe feonao mafy fotsiny fa ny fonao koa mikikiky ao anaty ao hoe fa tena izy ny mpanjaka ao amin'ny fiainanao vonina ve Mahajanga vonina ve ndao azy isa roa telo mpanjaka mbola tsy mafy mino fa mbola misy feo mafimafy zay ihany isa roa telo Deus tabataba vema Deus Hallelujah! Andao tsika itsangana no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka sy tompony tompo. Andao tsika idera sy anome voninahitra ny anarany fa mendrika loatra ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana maharitra mandrakizay. Izy la izy atraitraika ao mandrakizay. Izy Elohim Adonai. Izy ny mpanjaka ambony indrindra mendrika iangofa ny nofo rehetra. Aoka izay rehetra manam-pofinaina iorakoraka tahaka ny tao Jeriko anome voninahitra azy. Halleluja! Halleluja! Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny nofo rehetra andohalika sekoaka eo anatreha ny fiandriananao sy ny fahatsaranao. Aoka ny nofo rehetra anapahatsapana ny asarbidiny ny ainy no zay rehetra ilainy eto androany arivo. Aoka itsoketo ny rivotry ny fifohazam-panandro any arivo. Itondra nofasofla ndray Andriamanitra. Amerina amin'ny laoniny efa rava ela ray. Aoka izy fananganana ny fanan'ny olona reratreraka. Aoka izy fiombonana aminao zay rehetra sasatra ka nahatsapa falavitra anao. Raiko amin'ny anaran'i Jesosy no anandratako ny anaranao androany arivo.
anomezanay voninahitra anao fa mendrika anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misandrata ao anatin'ity fivoriana ity ary azy izahay nomena voninahitra fa aoka ny anaranao rery mandrakizay. Fa mahatalanjona ny asanao, lehibe ny asanao, satria mahery mandrakizay anao. Voninahitra aneo anao rery, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ndaontsika iorakoraka mafy be ho azy. Halleluja, halleluja, halleluja. Teny aminao androany arivo fa tsy takariva mitovy tamin'ny hatramin'izay androany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsara ozy izy, ranom-pirahalahy ny miara-monina, fa didiny Jehova ho eo ny fitahiny. Eno ty fahamarinana ty, eno ty fahamarinana ty fiteniko foana hatramin'izay, fa mamafisiko androany ariva satria androany vao tena tanteraka eto zany teny zany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, eno tsara, ho didiny Jehova ho eo ny fitahiny. Misy fotoana ianao miandrandra tahio Andriamanitra, fa ohatra mbola tsy hitanao ihany hoe ahoana ary zany hitahin'Andriamanitra zany. Ohatra misy fitahina miandro mangarika ianao zany, tadiavinao eny an-tendrombohitra tsy mety hita, tadiavinao eny tokantrano ampandoliana amin'ny efitrano mangina, ohatra mbola tsy mitranga ihany. Io indray ianao fa miforotra ao amin'ny toerana anankiray tena an-dranomasina miteny amin'Andriamanitra mba tahio Andriamanitra, fa aiza ihany le izy hatramin'izao. Ozy izy Andriamanitra, misy rendez-vous sy fahatanterahany teny anankiray mbola tsy mitranga hatramin'izay. Fa amin'ny fotoana isehony izay zavatra izay dia izao ny zavatra lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Izay fitahina ny tadiavinao nanahirana sy nanatsempoka anao ho bediny Jehova ny ambadibadika any, ho didiny Jehova ho eo amin'ny toerana larakabasodoriko hender hialibdesoke. Eno amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana Jehova ary elo ny fahavaliny. Izay makala azy dia andositra ny tavany mandrakizay. Umenatra sangaya ary Andriamanitra ilaza androany ariva fa eo amin'ny olony masina no hijoroany famarina izy. Raha ianao izay olony izay, tikanao iorakoraka mafy feo an'Andriamanitra, iorakoraka mafy feo an'Andriamanitra. Azonao moa le Andriamanitra tompony fitahina amin'ny lafiny rehetra no anapa-kevitra andidy fitahina eo amin'ny toerana misy firahalaina tsy misy fiatsarambela tsy. Za te teny aminao androany arivo, eno ty fahamarinana ty, ny fifankatiavanay ireo androany ty tsy misy hoe ry manana fanomezam-pahasoavana ohatr'izao, ry manana fanomezam-pahasoavana ohatr'izao. Tsy resaka efa dingan'Andriamanitra ny ositra androany arivo. Fa ozy Andriamanitra ajanoko mihitsy aloha programa n'ositra androany fa hiditra amin'ny programa mpanontonana androany. Hiditra ozy Andriamanitra amin'ny programa mpanontonana. Inona ny fanontonana? Andriamanitra mitonantonana eo anoloana, ny devoly mitazatazana eny an-davitra. Ny ositra ianao ampahitana fa vitanao le problème, fa fanontonana le problème sokafana ny maso fa hita fa eo Andriamanitra. Ianao le zavatra mitsanga ranomasina menana eny tomany Mosesy, tsy hitako tsozy atao. Fozy Andriamanitra fa manino ianao mitomany? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Androany tsy misy hevitra fa tsy maintsy mandroso ianao. Tsy misy choix na safidy miasa eto androany fa programa n'Andriamanitra miasa eto androany. Ka na tiany devoly na tsy tiany devoly amin'ny ty takarivo ty barakay. Eno le izy ohatra ny tafio-drivotra mahery avy any antsinanana no hitsanganan'i Jehova androany anatanteraka ny asany eo anivon'ny olo-masina ka tsy misy andrareziny eto mahery no Andriamanitra. Fa androany zay tsy manaky an'Andriamanitra mekoaka eo fanatreny. Raha ianao zay olo zay, tika ianao no fahofantaranao any amin'ny lanitra. Tenenao Andriamanitra, afo avereno, avereno, afo n'Andriamanitra andoro ny fahavalo, andrava ny sakana rehetra. Fa androany ariva tsy za no mitady fitahina
fa Andriamanitra no mibedy an'ilay fitahiana ho tonga eo amin'ny fiainako satria misy mpirahalahy miara-monina eto. Halleluja! Miangavy ianao aza mbola mody aloha, aza mbola mody fa misy anjaranao eto. Matono to amin'ny fanahy eto ianao androany hariva, tsy ho jerijerim-potsiny zany fa izy Andriamanitra hiasa saina androany hariva fa hatramin'izay ianao foana ny asa saina. Dia hoy izy Andriamanitra, ho amaivaniko ny vesatra rehetra, ho tapahako ny zioga rehetra, ho afahako ny fatorana rehetra, ho vonjeko amin'izay ny zanako. Raha eto izay olona izay, dia tanana mafy eo an'Andriamanitra, horakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra androany, ary misy zavatra tiako tsapanao. Zavatra rehetra dia tsy maintsy manomboka amin'ny fisokafan'ny fon'ny olona. Rehefa misokatra ny fonao, tsy azo sakanana ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Eny ene, misy zavatra tadiavin'Andriamanitra, dia misy zavatra tadiavinao. Rehefa omenao izay tadiaviny, dia mijoro izy, misaina, amaly izay irianao sy mahasoanao. Ka androany, anomentsika an'ilay fo misokatra, amaly an'Andriamanitra amin'izay zavatra tadiaviny. Sa tsy zany? Ndahoaritsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ray ny anaran'i Jesosy. Vavaka amin'ity takarivo ity, ho amin'izay zavatra hitrangy ety anoloana, amin'izay fitariana omenao anay androany. Mety tsy mahazatra amin'ity andro voalohany ity, fa tsy toriteny no atao eto fa tantara. Ary ao anatin'ity tantara ity Andriamanitra, samy hatsaro izay rehetrarehetra. Ny amin'izay fanoharana nomenao, ny amin'ny zavatra tianao isehoana, anehoanao ny tsy ambaratelo miafinao am-ponao, ny amin'ny teninao androany, mba hifandraisanay amin'ny révélation na fanambarana miafinao ambadika izany. Dia ny zavatra azoko antoko Andriamanitra, ianao manamarina mandrakariva izay seho pasoavana rehetra avy amin'ny fanahinao. Satria rehefa mampiasa anay ianao ao anatin'ny fonay ao misokatra, ahitsy izay zavatra tianao hita eo amin'ny fiainanay, amirainao ny zavatra rehetra. Mitenena Jehovah fa mihainanao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo auteurna vetivety fakitsika ny Luka 5:12 manomboka amin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary olona izandriny tamin'ny rainy, raiko omeo any anjara fananana tokony ho ahy, dia nozarainy tamin'izy amin'ny rahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny fananany rehetra, ka lasa nakany tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany, ka nahandry izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany zany, ary dia nirany tany an-tsany iandro kisoa, ary satry ny ameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinan kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary ranodiny sainy, dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dehibe, fa za kosa maty mosary eto. Iainga dia ody any amin'ny raiko, ka hanao aminy hoe, raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao Dia niainga izy, ka nakany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namihana ny vozony sady nanoroka azy. Ary lay zanany nanao taminy hoe, raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy miendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra, ampiakanjoy azy, asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary entony zanakomby nafa, ka vinoy ary aoka isika hihinana sy faly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hity indray, dia nifaly izy. Fa tany an-tsaha ny zanany lamatoa, ary nonody izy ka ambity eo akaiky ny trano, dia nandre zava-maneno sy di. Ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nantany azy zay anton'izany zavatra zany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao, namono ny zanakomby nafany rainao, satria efa tafaverina soamantsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra,
ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalaka nanao tamin'ny rainy hoe indro zay ely zay any efa nanompo anao, tsy mbola nandika ny didinao na dia ndray mandeha akory azy. Nefa za tsy mbola nomeno na dia zanakosy azy mba hifaliko amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanako io zay efa nandany nifanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono ho azy ny zanako nafay ianao. Ary io rainy taminy anaka, ianao atao amiko mandrakarivo, ary ianao avokoa zay rehetra nanako. Fa mety ny mifaly sy ny miravoravo, fa ity rahalanao ty efa maty fa velona indray, ary efa very fahita indray. Tiaka mafitsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Anio manokantsika dia ahita ny zavatra tian'Andriamanitra ho aseho avy ao am-pony mba ahafahantsika mandray révélation. Satria tsy izay renao ny aminy, fa izy manambara ny tenany ny aminao. Amin'ny alalan'ny tantara kely zay ezahana naseho ny momba ny zanak'adala amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia andeha isika hijery ny fijeriny Jesosy andreo mpiodina, andreo olona tsy mendrika nefa tafaverina aminy. Fa io no endrika ao am-pony Jesosy tokony hijerevantsika ireo zay miverina amin'ny tompo amin'ity takariva ity. Tiako ny tsirairay izay tonga eto hiteka mafy tsara ho an'Andriamanitra, dia avy hatrany dia hiditra amin'ny tantara isika. Teka mafy ho an' Jesosy! Fifaliana ho anay no manolotra ho anareo ity tantaritsy. Tantarana mpanan-karena iray, Radada no anarany ary nananjanaka amin'ny rahalahy izy. Ny lamatoa dia Rajoso, ny faralahy kosa dia i Benja. Mpanan-karena be teo an-tanàna ny dadany Benja, i Radada, tsy olona, tsy manoso olona, fanta-daza tamin'ny resaka fiantrana. Indray andro dia nanapa-kevitra i Benja hiresaka amin'ny dadany ka nanao hoe dada, nahoana zay anaka? Misy resaka kely zay mba tiako atao amin'ny dada. Ome ho any anjara hafinanako tokony ho aretraretra. Nefa nilaza taminao ani ahy, antsoa ia dia ho valiko ianao. Ka izao ary no izy atsomaka aty toky ny mpitahiry ny fananantsika. Eny tompoko. Ahoana zay ry tompoko lahy? Zao toky tahaka ny fanaonao mahatoky hatr'izay mitantaranao ny fananako dia mandray an'izao fanapa-kevitra zao satria tonga ny fotoana. Zaraiko amin'izy amin'ny rahalahy zanako ny fananako rehetra, ka raiso an-tsoratra dia tanterao avokoa zany. Firy moa ny isan'ny kamiontsika? 200 isa tompoko. Dia zao n'izy ary, zaro roa zay 200 zay. Soraty amin'ny Rajoso ny 100, soraty ho amin'ny Benja ny 100. Eny tompoko, voaray tompoko. Firy moa ny entrepôtsika? Misy 2 isaky ny province tompoko. Misy 2 isaky ny province. Tonga dia zarao ray avy ho an'izy amin'ny rahalahy. Eny tompoko. Dia firy ny usine miasa amin'izao? Amin'izao fotoana izao tsika dia manana usine miisa 4. Dia soroaty amin'ny Rajoso ny 2 dia soroaty amin'ny Benja ny 2. Eny tompoko, voaray tompoko. Fa hono azafady. Fa sao dia mba misy tazomina amin'ny anaranao izy ity, fa atao amin'ny anaran'izy mirahalahy daholo ve? Ka zanako rery toky mety izay fanapa-kevitra zay. Ohatrina moa ny volako any amin'ny banky amin'izao? Misy eo amin'ny 2 millions d'euros eo zao ny volanao any. 2 millions d'euros? Tonga dia zareo anankiroa. Tonga dia zareo samy manana 1 million d'euros daholo izy mirahalahy. Eny ary tompoko. Misaotra dada, ary matokisa ianao fa tsy hamitaka anao mihitsy izay mirahalahy. Za mihitsy ry dada, tsy hamitaka anao mihitsy zay. Eny ary izy mirahalahy fa dia zao no izy araka ny filazako sy ny fananarako anareo mirahalahy hatramin'ny fakely dia zao.
tandremo ny fiainana. Misy ny fiainana hoe mahafinaritra fa mila misaina tsara satria misy ny mahasoa dia misy ny tsy mahasoa. Na Andriamanitra aza mampianatra mampahafantatra antsika fa eo anoloantsika ny fiainana sy ny fahafatesana ka mifidiana ny fiainana. Zay indray dada. Tandremo ny namana. Tandremo fa ny Baiboly dia milaza fa hihinana ny vokatry ny alehan'ny olona iray. Akazao no izy hivavaka ho anareo amin'ny rahalahy. Andriamanitra apetrako aminao reto zanako amin'ny rahalahy reto izay fanapa-keviny. Amen. Ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandry ny fananany rehetra ary tapa-kevitra izy fa andaon-trano rainy ho amina fiainana tsaratsara kokoa. Dada. Ahoana izay Robenja? Misy resaka kely tiako atao amin'ny tatandray aloha. Robenja, fa inona ihany zany resaka izany? Ny saina tsara fa reko hoe tena tsy mivelatra mihitsy ny fiainako raha mitetotra tranonao ary dada. Tahaka ny Abrahama nandaony rainy dia misaina hoe fotoana ray tsy maintsy hitrango izao. Ary ny raisiko izao fanapa-kevitra izao fa tena hiala atao aminao raha-pitsy maraina. Ka hono ary Benja, dia ho aiza ianao? Andeha lavitra ary dada. Tsapako hoe maro ny zavatra tsy mbola hitako amin'izao fiainana izao. Zany efa tanora. Azony dada angamba ilay tiako teneniny. Ka rehefa izay moa zany ny fanapa-kevitra se tsy afaka mitazona ny si sura mihitsy. Iny aloha zany lasa dia ankorona fananako Dia lasa tokoa Benja nakany an-tany lavitra, nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Sandra Benja, tena tiako mihitsy rangana reo fa tena krona reo ranga. Hafa mihitsy rehefa rabenja izay malasa ny rehetra. Sura. Samy mifety fa rabenja ny mandoza elany an'io alle pull up ataovy amboniny tanana Tsoleka. Zao le tsy takitao amin'ny dada. Tena vomafy kosa aloha dada sy ratsy tsy mahita an'izao fiainana izao Malalo fatahany ka mila rarotony. Mahafinaritra ranga fiay dada. Sura daholo ry zara. Daholo le very. Atao tsintsina aloha tsintsina. Sura mihitsy. Merci rabenja, nareo rangany tena lehilahy. Merci mihitsy. Hatramin'ny farany zany farany io na inona isany. Ninona revely isany. Ty amintsika bobe. Mila loko savianareo sa mila atikena. Asina saucisson. Faut viditsika ho ana inona na inona. Fa zao ry zalahy za ohatra mahita hoe tena ohatran'izao angamba izany lanitra tenen'ny rapaininy zany sa ohatra zao ny tena lanitra.
ary rehefa afaka fotoana elaela rehefa lany ny benja avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahandry izy. Tena ty volosa, tena tsy napoziko, lany ny vola, lany ny vatsy, aiza tsony ny tany aliako, na vidin'ireo fananana rehetra raha tapitra tsisy tsony, lany tamin'ny ditra, lany tamin'ny rendrarindra, inona nataoko? Inona nataoko e? Ao inona ny nataony data? Ahoana ny nataony data nanana vola foana? Fery aho. Fery aho e! Fery aho re olona! Tsy hitako tsony ity izay atao. Zéro ny posiko. Tena za ve zao? Zao ve za? Zao za sisa? Niala ny namana, niala ny vehivavy, niala avokoa izay rehetra nantenaina fanampy, niala avokoa izay rehetrarehetra niaraka lomano tao anatin'ny ditra. Aiza daholo? Oy, Kaizara, tena Kaizara ty. Kaizara, faly le sa mahita Allah. Tena faly aho mahita Allah. Tena mbola tsy fifaliana ohatran' izao ty. Fa iza moa ianao azafady? Ary maninona koa zany ataonao elahy? Kaizara, ibenjy. Oka aloha, aleo tsy mifanao elahy fa tena tsy mety. Kaizara, sa hoe tsoko polisia ianao ibenjy ty e. Kaizara, aza toan'io lesy e. Ary aza mifampikitikidika ka? Kaizara, aza mba ilikitika lesy e. Aza ilika elahy ianao ka? Ibenja lesy ty ry Kaizara. Ibenja le ty fety e. Ty mpanao fety, ty revy. Za mibenja fatako zany zao benja manan-karena. Faty zao mahandra kely oatra azao zany e. Kaizara, aza mba ataon'io lesy a. So mba misy kely azo lato lesy. So dia mba azo lapin-dramo malova tena. Efa telo andro kely ty izay tsy ny sakafo e. Tena miala tsiny aminao ao anatin'ny fotoana sarotra tsika izao. Na za hitanao io koa range mba tapaka e. Ka noho izany tsy afaka nanampy anao Kaizara, mba tsarovy any lesy re vola be mineko an'ilay fahindriny mba ianao tany ka. Aleo andeha. Kaizara, veloma ianao e. Treka losa sady alan'ny olona teny tsy manana ninninona. Zao zany no valy soritra nataoko an'ny zalahy. Zao ve zany le fananarina nataony data. Data ohatra tsy data viny. Data tsisy kay entiny nanohanana koa nga dia mahita ny tsy fahita. Nona e, nona loatra, nona re olona, tsy vitako tsony, tsy vitako tsony e.
Madama. Ahoana izay ry tovolahy? Mba hiantramo madama. Tena tsy nisakafo efa 3 andro re tompoko. Ka za koa raha tsy afaka hanampy anao. Mba hiantramo madama. Hatray marina. Mahatsiaro ny zanako lahy mahita anao. Fa hono a? Mba hiantramo e. Ka mboty angasa no miady rery ohatran'izao? Tsy hoe kamboty fa zanaka. Ay, zao e. Andao hiaraka amiko ianao dia hitako hoe izay asa misy mety aminao. Fa tsy misafidy asa ianao a? Ie tompoko. Mety daholo rehefa misakafo fotsiny dia mety. Ary rehefa niala nenina nangataka nilaozany namany Benja dia nanapa-kevitra fa hiankina tamin'ity tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirahiny tany an-tsaha ny andro kisoa izy. Dia zao ry tovolahy. Eny tompoko. Ity no asa azoko ankinina amin'se miandry an'ireto kisoako reto. Miandro kisoa? Eny tompoko. Benja. Le benja kely tonga kely fahiny. Lasa benja mpiandro kisoa. Saka kisoa. Dia zao efa sisa ny hafarako hoe sakako ny anoanako. Ary noho ny anoanana mafy nahazo any Benja dia satriny ameny ny kimbony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome sakafo azy. Ary ohatrany tsara izany sakafo na kisoa izany fa iny tony maninona mora tony mba alaina dia tony nohaniny dia mbola tsisy mahita. Fa ino ty ataonao? Efa laza taminao fa tsy anao io fa andreto kisoa reto. Sakafo kisoa io? Nona bia madama. Nanao na raha ve ianao dia sakafo kisoa no hohaninao? Ataovy mbola tratrako ianao fa dia horoahako ianao raha mbola hitako mihinana andreo. Eny tompoko. Isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay. Isanandro ny famindrampony ianao anety tsy afaka ampony. Fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fijanina no manafety. Tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka ny vala. Fa ianao tena tiny sy fohy tsy ariny zany aneny antony aviny. Fa raha avy ny andro iverenanao fitianiny ao an-trano ao. Roviny ianao vao avy, roviny ianao vao mahody, rovina fa ny tompo efa sasatra ny andro miady ny dadanao. Roviny ianao vao avy, roviny ianao vao mahody, rovina fa ny tompo efa sasatra ny andro miady ny Tao anatin'izany zavatra mafy nahazo any Benja izany dia nody ny sainy ary nahatsiaro izy fa misy ray mety mbola afaka handray azy na dia ho mpiasa ao an-trano ihany aza. Indrisy maro ny olona karamainy tata manan-kanina be dia be fa za kosa maty mosary eto. Iainga dia hodany amin'ny tata ka anao aminy hoe tata efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao
ka tsy mendrika atao hoe zanako atsony. Ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao a. Tena izay no dia ataoko ka. Ody a. Ody any amin'ny dada. Ody any amin'ny dada. Dia tapa-kevitra benja ka niainga izy ka nakany amin-drainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy. Arony anazy izy ka niazakazaka, tena mihina ny voziny sady nanoroka azy. Ohatray, fa tsy benja very tazako ry e. Ohatray marina. Tena ny zanako iny e. Ny zanako marina. Benja! Benja! Dada! Fa tena ninona ianao ny ohatr'izao e. Dada! Dada! Fa naninona hoa? Efa nanota tamin'ny lahitra sy teo anatrihanao ka tsy meritra atao hoe zanako atsony. Fa ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahany hoe toka! Ahoana izay tompoko? Avy aingana aloha e. Eny tompoko? Alao aingana ny akanjo tsara indrindra dia ampiakanjo izy. Dia asio peratra ny tanany. Tsy meritra atao zanaka asio kapa ny tongony. Ary eto tia ny zanakombo mifa ka vonoy. Ary aoka sy kihinana sy faly. Fa ity zanako ty efa maty fa velona indray. Ary efa very fa hita indray. Saotranao Andriamanitro, dada! Ataovy izaho mpanomponao ary dada. Zanako foana ianao ry benja mitsangana ianao. Zanako ianao. Tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ao am-po toy izany ianao hoay toy izany ianao hoay fa tianao loatra hoe ka maty hoay ianao fa tianao mihoatra an'izao rehetra izao tena fitiavana. Misaotra dada. Fa tany an-tsany zanan'ilay matoa irajoso ary nononody izy ka ambito eo akaikin'ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niantso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Avilosia ty vetivety. Entoko. Fa misy inona ao an-tanànao? Tonga vahiny nga dada? Tonga vahiny. Tonga ao ny sandrinao. Maninona tsara? Tonga ao sandrinao. Le raha lanao tena marimarina kokoa e. Tonga ao izy. Fa tonga ninona ty hono le ry? Tsaiky ndre joso fa tonga fotsiny sady maloto kely le ry masiso kely ao. Dia namonondry rainao zanakombo mifa izy. Dia nasiana peratra ny tanany. Dia nasiana kapa ny tongony. Dia napiakanjona akanjo tsara tarehibe izy. Satria tafaverina somatsara eto an-trano ony. Zay indray dada. Tena tsy mety izany ataony dada izany ka. Olona avy nandany ny ariana tany amin'ny adalàna tany ve dia mbola mendrika ny atao an'izany? Rajoso. Dada, mandrosoa ianao. Mandrosoa aty amin'ny lalindalina.
dada zay ely zay a nanompo anao tsy mbola nandika nydidinao na te indray mandeha monja azy nefa za dada tsy mba nomenao na zanakosiray ary mba hifaliako miaraka amin'ny sakaizako fa raha vao tonga kosa io zanakao io zay efa nandany ny fananantany amin'ny vehivavitsanga tany tsy niambaamby ianao namono ny zanakombony fa tena tsy rara ny ataonao dada tena tsy azoko e fa maniny ianao manaotry n'izao e anaka ianao a eto amiko mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra nanako fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ty rahalanao ty a efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray ilay zanaka adala Zanako asany tanako moave tsy efa nilazizany aho naonianao no miondrika mandany ny herinao aminy ranomaso sy ny zanako asany tanako moave tsy efa nilazizany aho naonianao no miondrika mandany ny herinao aminy ranomaso sy ny aokizay gavi eto antratrako fizahoany ka efa ela no niandriana tsy fandatsa ny atsoko aviaremody tsy adinokianao zao nonanao anao avia zanako
lazaiko anye tsy misy tsy hoto ka fainganare tsy tantikyo ny mahitanao anaty fahorina sy be fanahy aminy ho avinao kizay kavy eto antratrako fizahoanye ka efa ela no niandriana intiao kavia faza miaiai adidikanao zao no miaianao satria zanako indray mipimaso monja nona foizako niditranao iany nonandaozanao ai intiao kavia faza miai ai tsy adinoky anao zao nonanao anao avia zanako favako ny eloka izay vitanao satria zanako wanarikanao aminy rariny satria zanako Alleluia. Ndao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika. Ray tsy mba manameloko, ray tsy tonga hitanisa eloko, ray mijoro amin'ny famindram-po miandry ny fiverenany zanany. Zany le Jesosy Kristy izay torianay aminao. Mba fantatra ve ty fahamarinany ty re olona? Ny olona anankiray, raha misy zavatra tsy mety ataonao aminy ka hitany masony, dia manomboka tafiditra ao anatin'ny fony ny fitsarananao, ary mety iova hatramin'ny fakalananao zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny saintsainany. Ary tsy voatery ho marina ny anatin'ny fony fa raisiny amin'izay tiany heverana azy eo, dia miovaova eny izy arak'izay tiany sy heveriny fa mety. Fa za te hiteny aminao, Jesosy Kristy avy any Nazareta, mahalala izy na zay miafina indrindra sy bitika indrindra ao anatinao azy, na zay ota mbola tsy nataonao fa vao ataonao raha-pitso, hitany masony avokoa zany rehetra zany.
nefa mahagaga fa mahavita mamparitra ny famindram-pony izy ary mitoetro matoky izy mijoro mandrakariva eo am-piandrasana ny fiverenanao. Androany ariva te hanaitra anao ah, fa eto ambony tany dia misy anreto fazy anankitelo reto tsy maintsy lalovan'ny olombelona rehetra ary zay ny antony nandranana eto Mahajanga. Zao no lazainy Jesosy, ampatsahivy ny oloko fa ao anatin'ny fotoana amin'ny fahasoavana izy, fa ho avy ny fotoana ary tsy ho ela dia hikatona ny vanim-potoana amin'ny fahasoavana. Vanim-potoana ny fahasoavana ry havana dia nanomboka tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Ary ny fiafarany vanim-potoana amin'ny fahasoavana dia amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy eny amin'ny ramanlandra. Po ny apôstôly Paul dia nilaza ozy izy ny apôstôly Paul ao boky ny Romanina. Ao boky ny Romanina ny apôstôly Paul dia niteny an'izao teny izao: aza amorainao ozy izy, aza mavoinao ny alehiben'ny fahamoram-panan'Andriamanitra sy ny fahalemem-panan'Andriamanitra mandrakandroany amin'ny famindram-po. Fa zany rehetra zany mba tonomeny dia hitomany ianao mba tena hibebaka marina. Eto Andriamanitra tsy miresaka mikasika momba ny olona vao averina, fa miresaka koa mikasika momba ny fiangonana efa very motivation fa tsy tena tanteraka amin'ny programa ilan'Andriamanitra azy. Ry fiangonan'i Jesosy Kristy efa akaiky ny fotoam-pijinjana, efa akaiky ny fotoam-pampakarana. Alao tsika tsy ho taraiky any amin'izay mahataraiky an'izao tontolo izao. Alao tena hijoro sy hiverina marina amin'i Jesosy, tena hiaina ao anatin'izany atao hoe fibebahana authentique zany. Misy fety amin'ny famindram-po, tsy manamarina antsika izy hoe amin'ny asa fotsiny, fa nanamarina antsika koa izy nanadio ny fahotantsika hatramin'ny fakany rehetra nongotan'i Jesosy daholo. Ary androany ariva te hanaitra antsika Andriamanitra fa ny ampareta amin'ny famindram-pony mbola ahafahantsika miverina aminy, satria tsy misy fanameloana amin'ny vanim-potoana amin'ny fahasoavana. Ao amin'ny Kristy Jesosy raha tonga novo Jesosy, maty Jesosy, nalevina Jesosy, nitsangana tamaty Jesosy, nandefa ny fanamasina izy ety amintsika, soavanantsika mbola tsy foana amin'ny vanim-potoana amin'ny fahasoavana. Raha tsy tonga amin'ny fotoana iverenany amin'ny ramanlandra ary amin'ny fotoana aorian'ny iverenany amin'ny ramanlandra ampiakarany fiangonana dia zao ny zavatra tsy maintsy hitranga. Ho avy ny fotoam-pitsarana, ny fotoana iverenany voalohany mangingina ny akan'ny olona, tsy ny olona rehetra ny andreny trompetra sy fakahita amin'ny any amin'ny ramanlandra, fa zay minso nandray azy ka niaritra tamin'izay mety karazana fakapanazy faratsiana rehetra, fa nijoro sy erina marina ka tena any Jesosy Kristy zato isan-jato. Io mahatonga an Jesosy nilaza amin'ny fotoana iverenako be dia be ny namaro tena ka ilaza fa efa namoaka dia minita amin'ny anaranao zahay, efa niteny tamin'ny fiteny, efa nanao asa lehibe, efa naminany, efa nanao fahagagana, efa nanao zavatra maro be tamin'ny anaranao zahay. Teo Jesosy tsy fantatra akory ianareo, mela amiko ianareo mpanao meloka. Tsy Paul zany, tsy Petera no raha niteny zany, izy mihitsy no nilaza fa mila miambina amin'ny fiangonana. Ndao virjiny 10 adala fa tsy 10 andro ampakarana. Miteny amiko Andriamanitra andro any ariva ary fiangonana Andriamanitra. Tsy fantatra hoe rovinana ho an'io alina na rapitso maraina. Raha ny famantarana misy eto ambony tany dia maneho ny fahakekezany fiverenan'izany fotoana zany. Tonga ny fotoana tsy maintsy ampatsahivana ny fiangonana, hiverenantsika marina amin'Andriamanitra sy hitenenantsika hoe tena hanao a Jesosy hanao hatramin'ny farany ary androany ariva dia hiteny aminao fa zany fitiavana zany mamenona ato anaty fonahy sy reto fiombonana be dia be reto androany ariva. Hiteny amin'ny fiangonana sy hiteny amin'izay mbola lavitra koa, miverena fiavakaiky ny fotoam-pampakarana, miverena fiavakaiky ny fotoam-pampakarana, miverena fiavakaiky ny fotoam-pampakarana, miverena fiavakaiky ny fotoam-pampakarana. Tsy miova amin'ny fitiavany voavian'ilay zanak'adala. Tato, tsy mendrika antsonina ve zanakao ataovy anankiray amin'isy mpanomponao. Le dada tsy niteny hoe tena tsy mety tokoa aloha no nataonao le dada tsy nikafara, le dada tsy niteny hoe tsy mba misy ambokambony entina mody ve hany. Teo no nahitako fa le dada tsy miraharaha zay fananana very fa miasa saina amin'ny zanaka very. Zay image zay tiako ieritreretanao zavatra androany, zay sary zay iny fanoarana iny tsy olona no nirahany ka nijery azy dia nambara hoe ohatr'izao ny toetrany,
fa izy mihitsy nanao fanoharana ny tenany amin'ny fitiavany zanany mba hiverina aminy. Ny toepony Jesosy tsotra. Jesosy tsy nijery hoe inona ny fahadisoanao, ny alehibean'ny ratsy nataonao, fa na ianao ary le zanaka dala farany izay ratsy indrindra efa mety mihoatra ny lohanao ny fahotana vitanao. Raha mbola tsy miverina eny amin'ny raman'ny lanitra izy, mbola tsy foana ny andro ny fahasoavana. Miverena ianao androany hariva, tianao ny rainao, tia hanangana anao izy. Aza mifikitra amin'izao tontolo izao izay mandalo, fa mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay. Miverena amin'ny Jesosy, tianao izy, tsy manameloka anao izy, tia hanangana anao izy, miakompanie sy miaraka aminao izy, ary hanotrona anao izy androany hariva. Amin'ity takarivo ity tena mahatoky fa hanotrina antsika eto Andriamanitra. Raha misy mpanota anankiray mibebaka androany hariva, fifaliana tsy misaotra zany any an-danitra. Halleluja! Karaha eto ianao androany, resy lahatra ny hanavao ny fanoloran-tenanao, resy lahatra ny hanolo-tena sy andray an' Jesosy vaovao indray. Tiako atsanganao ambony ny tananao dia maka nesy ety aloha, miazaka zay ety aloha, fa hivavaka manokanao anao ao anatina fanoloran-tena izay sy reto fiangonana be dia be izay manatrika eto reto. Misokatra ho anao reto fiangonana reto, afaka makao amin'ireo paster ireo ianao, manantona azy tsirairay avy rehefa vita fanoloran-tena ity. Zao fotoana izao tsy ny asa fanompona anankiray ny manao an'izany. Zao fotoana izao zay rehetrarehetra eto niara-ny ombona ny fanaiky antanteraka an'izao fotoana lehibe izao mba ho tombotsoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tiako ianao aloha ity tanana mafy eo amin'ny paster eto Mahajanga sy ny fiangonana kristianina amin'ray eto Mahajanga ny amin'ny fanatanterahana zany. Raha eto ianao resy lahatra miandry ianao ny rainao, ianao angamba le anankiray mety hazakazany ho sisy bensy taiza ianao zoro eto, izy ny andray ianao eto. Raha eto Jesosy ho tombony sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Halleluja! Ilazao ny famonjeny ireo zay tsy mba mananteny aina mpifaliana ratrizay. Makanesy ety aloha, zay rehetra n'olo tena androany aza menatra miazakazay ety aloha. Umpiditra ao ambala ireo rizay maniasy fitiavana izao tontolo izao. Aza menatra fa miazakazay ety aloha, mbola malalaka ny toerana ety aloha, afaka tonga eto ianao fa hivavaka ho anao zahay. Aza menatra raha avy tolory an' Jesosy ny fonao. Vidiny tamin'ny rany ireo olona rehetra eto an-tany, fitiavana izao tontolo izao. Mbola malalaka ity lofa miazakaza ataontsika somary agakagny raha mbola hivavaka ao amin'ny marary rehefa avy eo fa makanesy aty aloha daholo zay rehetra tena mangetaheta amin'ny an'olo tena ho an'i Jesosy. Halleluja! Mafivotory ireo tesoa ny tsy efa niray no amita azamba izy hoe ho anolona upitarika ny diana
eto Jesosy androany ariva tiako fantatrareo zao fotoana faran'izay sarobidy indrindra eo imason'Andriamanitra. Baiboly milaza tsy hoe mifaly be ny an-danitra rehefa misy jamba mahiratra na marenina nampandrenesina na malemy mitsangana, fa faly be ny an-danitra nahita mpanota ny bebaka miverina tamin'Andriamanitra. Atsangana any amin'ny lanitra ny tanantsika raha misy tsy afaka makaty feny an-toerana eny ihany koa, na any amin'ny toeram-pisakafoanana any na any ambadika any ianao androany mangetaetan'i Jesosy ianao, tsy hanilika ianao Jesosy. Ny olona ratsy ilozana dia mandao indray androany. Anankiray tsy mandao anao mandrakizay fa mitantana anao hatrany an-danitra, ary izy tena niasa nanolotra ny ainy hamonjy ianao fa tsy nitazana fotsiny na nijery ny fahadisoanao. Jesosy izay olona anankiray izay, izy le Andriamanitra tonga nofo hamonjy ny olona hiala amin'ny fahotany, ary izy le lalana tokana ahatonga antsika ho any amin'ny ray mandrakizay, hiakompane sy hiaraka amintsika izy mandrakizay, ary efa lasa ny alohantsika mboatra fitoerana ho antsika ho aminy. Jesosy no anarany. Ozy izy hiverina hakanareo indray ry fiangonan'Andriamanitra, ry zanak'Andriamanitra isany. Eto Jesosy androany ariva sokafy ary ny fonao dia mitenena amin'ny androany. Tompo androany manena ny fahadisoko rehetra, avereno miaraka amiko a so vavaka so miaraka amin'ny fandesen-dahatra omponao ray manontolo. Jesosy manantona anao androany ariva, mamdrafo amiko, mamelany fahotako rehetra androany ariva. Jesosy manao fanekena aminao raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana, soraty eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Misaotra Jesosy ny amin'ny rano sarobidy izay nalatsaka ao ho famonjena, fa voavela ny eloko, voasarona ny fahotako, olona afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aza hidina ny taninareo raha io ny anaran'i Jesosy. Reny tanina mitsangana ireny dia hoentinay sy ny mpitandrina rehetra izay eto toerana amam-bavaka ao anatin'izao fiombonan izao, mba ho voatahiry tsy anatsiny mandra-piavana izay fotoana izay dia ny fotoam-pampakarana ny fiangonana. Ino a tompo androany fa tsisy overina ray azy, tsisy horaraka na ray azy, fa amin'ny fotoana ny noho ny tropetra sy ny tropetan'Andriamanitra sy ny feon'arkanjely dia hiara hity izay any amin'ny raha lanitra ary miara hovanja hitafiny tsy fahalovana mandrakizay. Ary ao aminao mandrakizay izay Jesosy. Mino izay fa tsisy ho tavelana ray ary, fa nokatra ny fonay hiaina amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny fitiavana, amaoko raha vokatry ny fanahy amin'ny fiainana feno fahatahorana n'Andriamanitra. Aza vely hitoetra amin'ity nofo mamitaka ity izay, satria tsy eo amin'ity nofo ity mihitsy ny fiainana, fa ity nofo ity dia natao akato ny fitahim-panahy rehetra avy any ambony. Androany tompo mino fa voatantsina ray avy ary voatahiry amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika ity tanana mafy. Haleluya. Haleluya. Mazaho toerana ary, mazaho toerana vetivety. Misy taratasy kely zaraina ny aminareo asiana ny anarana sy ny numéro amin'ny telefônina. Raha manana fiangonana ianao dia soratana ny anaran'ny fiangonanao raha tsy mbola manana fiangonana ianao dia aza soratana eo amin'ilay izy fa reo misy fiangonana afaka andray anao sy taridalinanao amin'izany toerana izany. Tehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Araky ny rafim-pandamina ny fiombonana sy ny rahanay tao anatin'ny fotoana, ao anatin'izao fotoana ny vavaka ho amin'ny marary izao dia tsy misy olona manokana ampiasain'Andriamanitra eto, fa mifandrindra sy mifameno ao anatin'ny rojom-bavaka ny délivrance androany. Halleluja. Reo paster reo dia makivaky eny aminareo eny atsangano ny tanan'izay marary atsangano ny tanan'izay marary ny toerana izay misy anasika mila fametra-tanana. Mareniny ianao na jamby ianao na mony ianao na malemy ianao na tsy hafa mandeha ianao fa mitondra bekina mitondra siège roulante na tsy fantatra hoe inona daholo le aretana na fivitosana, mitsangana hoe izay marary rehetra. Tonga dia miangavy ianareo marary rehetra na marenina izy dia eto aty aloha, tonga dia eto ampovoany eto nentinay mambavaka dia didinina eto androany. Maheno taridalana hoe tena tonga dia miaraka eto dia petana eto daholo ny devoly rehetra, baraka irava ny fivorina voalohany dia olona hafa indray nentsika rapitso tsomary tiaka ao an'Andriamanitra. Tsy ala hoe olona hafa indray nentina rapitso, amen. Fa izay marary rehetra eto dia hositrany avokoa.
dia mandeha zay teo amoron-drano Galilea Jesosy nanao fahagagana andro arivo zay andro zay. Manome koa acte prophétique androany ariva tsy marety kaman'Andriamanitra. Fa amoron-dranomasina tsika arivariva ny andro fotoana esan'Andriamanitra androany. Ato amin'izay boky Matthieu dia laza fa ny mararehetra dia ny sy taniny avokoa. Andriamanitra mitady kota anasitranana. Tady sisy ranomasina anasitranana izy. Tsy marety kaman'Andriamanitra. Marina fa mitoerana rehetra Andriamanitra fa nitako anaty baiboly aloha teo amoron-drano Galilea izy nanao fahagagana maro. Noho izany androany eto amoron-drano bord de la mer Mahajanga izy anao fahagagana maro. Halleluja. Ka androany miomaninareo fa anao zavatra lehibe Andriamanitra. Ary ao anaty fiombonana vava mitandrina no misokatra androany. Mety izany mitary-bavaka mitendriny rehetra. Fa mijoro fotsiny mivavaka miteny fa solom-bavanay rehetra ilay zavatra hoteneniko. Ary Andriamanitra miara-miasa ao anatin'ilay fiombonana hanatanteraka asa mahagaga satria tsy olona miasa eto na omy amboninahitra. Jesosy avy any Nazareta mpanjakany mpanjaka miasa eto androany. Rehefa avy nivonjeno ny fananao dia karakarainy ny fiainanao. Manana antoka androany fa mifinonao mititakarivo ity dia nangana anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'ilay faritra marary sy le maso tsy mahita sy le vavamona sy le faritra ilana fanasitrana anaran'ny tananareo apetrao eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny fanafana sy fanasitranana. Iarahana ireto fiombonana sy ireto mpitandrina rehetrareto miaina ao anatin'ny fotoana amin'izao fanasitranana izao. Aoko ho afaka ny aretina rehetra. Mandidy ny maso-jamba ahiratra amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha ny sofina maraina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Reo fanaintainana, reo aretina rehetra, na fivitosana, na inona karazan'izany, na inona karazan'izany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aoka ho sitrany ianao. Aoka ny tana maherin'ny tsy tohakasika ianao. Raiso ny fanasitranana amina fivitosana, amin'ny karazana demoniaka, reo aretina amin'ny devoly rehetra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amin'ny fanaratsy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Zanakely, zanapahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Rimalemy, mandidy ianao am'tsangatsangana. Naiza toerana misy ianao. Ampiakaro peki, mandiana tongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Rikito malemy, mitsangana, atanja amin'ny anaran'i Jesosy. Rifanaratsy, miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy. Misy sofla vaovao hitondra fampahiratana ho anao. Hitondra vava vaovao afaka hitendra mona ianao. Hitondra feo eo am-bavanao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny sofla n'Andriamanitra asa eto androany anafaka sy anaisotra ny aretina rehetra. Raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana. Zay zavatra tsy araka ny sinapon'Andriamanitra ny anatinao. Apetrao amin'ny kiponao ny tananao. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Vavamona, misokafa amin'ny anaran'i Jesosy. Misokafa amin'ny anaran'i Jesosy. Fanay masonao minanao zahay. Mesama fanay masonao. Fantatra androany fa miasa ny fanan'Andriamanitra. Fantatra androany fa miasa ny fanamasin'Andriamanitra. Oke asa mahery izy. Anaisotra ny zavatra tsy mety rehetra. Aoka izy fivitosana hiaisotra amin'ny fomba mahagaga androany. Aoka izy fisatra hiaisotra androany. Aoka izy fanaintenana hiala androany. Aoka izy vavolombelona tsy maintsy hitranga androany. Jesosy rery no miamboninahitra eto androany arivo. Dia aoka izy sandratra ny anaran'Andriamanitra. Ary aoka hery eto ny anaran'ny tsy toa. Fa lehibe sy mendrika omena azy ny fiderana sy voninahitra mandrakizay. Misandrata raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Avofany amin'ny lanitra ny tanantsika rehetra dia misoran'Andriamanitra. Soran'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Sora azy ny amin'ny fatateran'izany. Manao ese amin'izay. Ny ambasadera sy ny anona rehetra manao ese. Raha sy ny ese tonga dia eo ihany miaraka amin'ny mpitandrina. Alefa angakaikana tonga dia ataovy malakilaky. Halleluja. Se o feno usava
isanandro atompo milanao isan'ora tompo milanao isaminitra isatsekondra tompo milanao isanandro atompo Miompontsika mivavaka telo injira telo ny tanatsika injira telo ny tanatsika ivavaka tsika miompo. Halleluja. Isanandro atompo milanao Isanandro atompo milanao Isan'ora atompo milanao Isaminitra Isa-seconda atompo milanao Isanandro atompo milanao Isanandro atompo milanao Milanao Isan'ora atompo milanao Isaminitra Isa-seconda atompo milanao Ifunisaiku ni fanaiku Mandiri mafiana Sisi tuera natakani kwe Sisi tuera natakani Simiste soso Yewani lana Fanyewa kakinau yani Semarare merina nuna aba makanese tienu azafadi. Efa manomboka miasa ato Andriamanitra makanese tienu. Mbola mietsika miteny androany. Tongava tienu amin'ny anarana Jesosy. Funisaiku ni fanai Funisaiku ni fanaiku Mandiri mafiana Sisi tuera natakaruku Yewani lana Fanyewa kakinau yani Ewa kakinau yani Halleluja! Halleluja! Fälla Jesosy! Afatra omeko anao atao feniny ao anatin'ny atelona fa arakaraky ny andro sy ny fotoana sy mampafana ny andro ny alaririnina niditra lohataona me mafana ny andro me miakatra ohatr'izay koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha pitso mbola mihoatra lavitra noho ny androany teka mafy be ho an'Andriamanitra. Ary amin'ny famaranana vao mahay loza ho an'ny devoly. Halleluja. Halleluja. Madame Fitoriana, rehefa tonga teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mipetraka teo nandritry ny andro iny dia nahatsiaro atoka nahararo be sy navesatra fa tao anatin'ny vavaka fanasitranana teo dia sitrana tanteraka izany. Zay le izy dia hoe eny raha afaka tanteraka. Afaka tanteraka satria enjana be mihitsy tsy tena nazefatra teo dia nametrano tompon'Andriamanitra tanana teo dia tonga dia efa maivana ilay izy dia voninahitra. Halleluja! Halleluja! Teka mabe ho an'i Jesosy. Izy ndray tovovavy kely félicité mandroso kely io tsy ny eto io Mademoiselle Félicité fito amby folo taona izy masony avalana marary dia tsy afaka mikipy tsy afaka matory tsara ary tsy mahazaka hazavana zay tao anatin'ny roa herinandro zay dia zao sitrana tao anatin'ny vavaka tena sitrana matato mazava tsara zao afaka mijery jiro io zao misy mazava be io tato tsara amizao tsy manatsony tao hoe eny raha izay tokoa. Halleluja! Jesosy nanasitrana maso avanana narary tsy nataty azavana. Tiaka mabe ho an'i Jesosy. Mino fa tsy hatro eo amin'ny loha ihany no sitranin' Jesosy fa mbola ao anatin'ny atoka tsika teo maso atoka
tsy afaka niodina, tsy afaka nierika, tsy afaka nierika. Ary zao afaka miodina tsara, afaka mijery koa raha lafara ao. Ya, taloha tsy afaka nanao an'izany, tsy afaka nanao an'izany. Zao tena sitrana maivana tena. Tiaka mabetsika an Jesosy atoka tsy afaka niodina nazana nafahan'i Jesosy zany afaka miodina somatsara. Tiaka mabeo an Jesosy. Tsy misy tianatao. Alléluia. Ny finarary nandritry ny ray volana. Tsika angamba samy efa narary nify daholo samy natsapany zany fanahitainana nify zany fanahitainana tsy nitsahatra mihitsy nandritry ny ray volana zany tena. Efa nandritry ny ray volana nifiko narary dia satonga tety fa sitrana. Eo efa nivavaka sady dia sitrana. Ay, tao anaty vavaka dia sitrana tanteraka nify nandritry ny ray volana nanahitainy isan'andro tao anatin'ny fotoana fohy isan'i Jesosy zany. Tiaka mabetsika an Jesosy voninahitra ho azy rery any. Alleluia. Roso amin'ny vavolombelona manaratsika. Tsy misy tianatao. Iza ny anaranao? Lovazo ny anarako tompo. Avy taizanao no nitsoaka? Tananao hôpitaly nandrova tompoko fa saika didina za dia nilefa satria fatako fa aretina tokony tsy didina mahazo anakay. Inona no marary anao? Voanina nevika visy havanana bakety za dia mifanenjana dia torana zao dia misy voto amin'izay tatambany helikako nahazo anonko dia didina hono za dia nefa za tsisy fianakaviana nanaraka dia nilefa zao. Dia amin'izao manao any? Dia zao za ohatran'olona hoe modina rary sana tsy zava tsisy marary tsony vatako. Delana Jesosy, delana Jesosy, anana dia Jesosy manomboka zao. Anana dia Jesosy. Alleluia. Misy tianatao. Arabaina mama. Betsaka tompoko dia misaotra an Jesosy. Alleluia. Ny olona manam-pahendrena milefa hôpitaly fa tonga eto amaray. Dia raina Jesosy mandana fantompo. Tsy verina aminao tsony izay efa nisoron'i Jesosy ta. Alleluia. Tsy misy tianatao. Tsy misy tsy hainy atao a. Misy olona anankiray manatrika antsika. Iza ny anaranao? Edvise. Inona zavatra nanjoany Edvise? Isaka mianatra lesona za dia mangano foana lohako. Marary ny maso? Tsy marary. Fa inona no mampangana aloha? Tsy haiko fa isaka mianatra lesona za dia mangano foana io lohako dia sy zavatra ianarako zany tonga dia efa miala anatin'ny lohako. Dia rehefa teto a tao anatin'ny vavaka nametrahan'ny mpanompon'Andriamanitra tanina dia inona zavatra inonao? Henoko raha ohatrany hoe hafahafa zany mihitsy zany tanatin'ny lohako tato zany. Ka raha ohatrany hoe tsy maheno mangana tsony kanefa za mipetraka eo mbola henoko, za misindraka eo dia mihenoko mangana foana zany lohako. Zao fa tsy marary tsony. Iza nanao azany? Jesosy. Andao tika hitiaka mafy ho an Jesosy a. Voninahitra ho an Jesosy. Madame Boudiniaina nandritry ny efa-bolana lo sy ny kibo dia namaivay ny lalo dia ny kibo rehetra namaivay avokoa zany nandritry ny efa-bolana isan'andro. Dia amerina mivondahatra an'Andriamanitra fa sitrana somatsara dia afaka maivana tsara zao. Nisy fetsika tsy hay tsy vitanao ve tamin'ilay fotoana narary? Rehefa misy fotoana efa miasa dia mihetsika ilay izy. Dia hoe rehefa manahitaina ve afaka miodina ny lo afaka fanahitaina na tena mahasa sa tena tsy maharitra ndraiky ilay izy fa rehefa miasa dia mihetsika ilay izy.
dia zao manao na ny fahatsapana dia tsapako fa maivana zao dia veriko amin'andriamanitra ny voninahitra. Alleluia. Tiaka mampiantsika ho an' Jesosy. Fanaitainana teo amin'ny kibo teo amin'ny laloha sitrana teo eo. Alléluia. Ankehitriny a Monsieur Raymond, izy a dia diabétique ary efa lasa lavidavitra ihany zany zavatra zany. Inona ny azonao lazainao anatin'ilay izy? Ohatrany ahoana ny fahatsapanao ny diab. Ny araiky zany ama diabetika ana zany dia teo amin'ny telo volana sy tapany tao tamin'ny ACRA zany no nitraitena izy. Dia nisy ratsa tongotra anankiray zany nasorona mihitsy nasorona mihitsy natao opération tao amin'ny ACRA. Dia taty afara raha io tsy ohatrany tsy mety sitrana mihitsy zany hoe ohatrany raha vao tsindriko zany an'izy le manao kiraro zao dia tsindriko izy dia ohatra marary foana fa ny zavatra nahagagaty io zany za nitsangana iny ohatrany volo fotsiny izy fa tsy henoko tsony le narary zay zavatra naseto eo zany. Tsy henoko tsony zany izy fa le ohatrany volovolo zay no ohatra misy volovolo le izy. Tsindrio hoe ohatran'ilay mamparary azy hatramin'izay? Fa tsindriko efa za mandeha fa manindry azy mafy mihitsy fa